Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Fantiantoka miopapana no ateraky ny fahatapahany lalam-pirenena faharoa ho an'ireo fiaran'ny fitanterana. Tsy afaka amin'ny lalana ihany koa ireo camion, tsy mbola misy ny fanamboarana nefa. Niteraka vesatra ho an'ireo mpitantana aty aoriana ny gaboraraka nataon'ireo tompon'andraikitra teo aloha, ohatra amin'izany ao amin'ny komuna ambanivohitra Ampitatafika. Trano maro no miorina amin'ny fifoloha izay tsy ara-dalàna. Nametraka takaitra maro taorin'ny fandalovan'ny rivodoza Enao tao amin'ny faritra toy amin'ny distrikan'ny Bealanana. Rava ny voly sy ny trandro raha ny fanazavan'ny solombavamboaka lany tany an-toerana. Taly na ny randrana, samy manana ny mampiavaka azy ny faritra samihafa eto Madagasikara. Ny ampahany sy ny karazan'ny randrana eto Madagasikara no fitinina anao ato anatin'ny fampalalam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena any Irak, mandroso miandalana ny tafika irakiana makany amin'ny tanànan'ny Mosul amin'izao fotoana izao. Nandefa miaramila miisa 700 fanampiny indray ny firenena Amerikanina. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Nkolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia fatiantoka miopapana nateraky ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa an'ireo fiara mpitatitra. Tsy afaka amin'ny lalana ihany koa ireo camion hatreto anefa tsy mbola misy ny fanamboarana izany. Fanadininy mianta randriana evo. Dibo-drano tahaka izao ny ampahany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mahatratra amin'ny 3 andro vokatra izay ny fahatretan'ny dia mampitohy Antananarivo sy Toamasina ankehitriny raha toa ka adiny 8 izany teo aloha. Mitaraina vokatra izay ireo mpandeha. Izay ny alatana Fakomary izay ny alatana lalana tena ratsy, tôbilo mitohana be. Betsaka be ny camion zao tena mbola tsy tafavoaka mihitsy hatramin'izao. Raha ohatra hoe mirotsaka ny orana androany dia tsisy tôbila tafiditra intsony tamatavy. Ohatra ny mpandeha zao misy ny marary zao, misy ny bevoka tato, ny sakafo tsisy, reraka, tena reraka. Fijaliana, tsisy sakafo, rano, hitsan-drano, maloko, tsisy sakafo zao zay dia akondro, voankazo, dia izay nentinentina tany anaty tômôbila tany moa zany fa misy olona mitondra ihany fa ilay izy lafo be. Vary zao to dia 25 000, dia vao mihinam-bary nefa kely be ilay izy. Teraka fatiantoka ho an'ny tompon'ny fiara fitaterana ihany koa izany. Hatreto anefa tsy mbola misy ny fanamboarana. Saika arenesana fahatapahany lalana hatrany ity lalam-pirenena faharoa ity rehefa betsaka ny rotsak'orana. Fandraisana andraikitra mialoha araka izany no tokony nataon'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Tokony misy ilay tompony andraikitra izany tokony mbo mijery an'ilay lalana fa tena mijalina. Ohatra ny anay zao 175 000 zany zao ny dépense-anay teny an-dalana le menan'ilay mpanosika anaty rano anaty fotaka satria misy bolomany dia tsy afaka dia atosy eo manomboka any Tsarimasina dia efa misy rano ny lalana. Etsy ankilan'izay voaterina iana ihany koa ireo fiara miasa hisorohana ny mety fahasimbany fiara. Mihena 500 isan-jato eo raha oharina amin'ny isan'andro ny vola miditra ho azy ireo vokatra izay. Mihena mpandeha ohatrany matahotra ny olona raha mpitondra tômôbila 5 dia ray. Tsy afaka amin'ny lalana kosa ireo fiara lehibe toa ny camion. Raha tsy ahivina, dibo-drano tahaka izay ihany koa ny lalam-pirenena faha 5 taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao iny.
Feno lavaka avokoa ny lalana eto an-drenivohitra ho an'ireo mpampiasa lalana miteraka fatiantoka izany lany ny fotoana ny vola koa manaraka amin'ny fanamboarana ny fiara fanadidina avetrahana. Saika hitana lavaka sy fahasimbana avokoa ny lalana eto an-drenivohitra na ny mianatsimo na ny mianavaratra. Lavaka izay mitarika fahasahiranana ho an'ireo mpampiasa ny lalana. Ho an'ireo mpitatitra matiantoka izy ireo noho ny fahasimbany fiara vokatr'ireo lavadavaka ireo. Raha nambaran'izy ireo, tsy maintsy misy ny fanamboarana ny fiara isaky ny tapa-bolana na indray mandeha isam-bolana. Lala mahitsy rehetrarehetra iny aloha tena simba daholo mihitsy. Afaka manimba sy lambo manapaka resort isam-bolana manamboatra foana. Lala mahitsy, mbo tsara aba, kady kely, manjaka. Betsaka mihitsy ny fahasahiranana satria sila ny bloky neny na resort ao anatiny daholo. Isan-kerinandro tapa-bolana manamboatra foana. Misedra izay fatiantoka noho ny fahasimbany lalana sy faratsiana izay ihany koa ireo mpamily taksi. Ho azy ireo, raha lalana atao anatin'ny 30 minitra, adiny iray vao tonga noho ny fitohanan'ny fiara vokatry ny faratsiany lalana hatrany. Lalana ratsy aloha izao isany voangy ambony eo akaikin'ny bidoro tena lavaka be mihitsy. Dia eny be sarety eny akaikin'ny Davida. Dia eny ampandrana rehetrarehetra iny. Fasakadiny aloha izao ny lalana tokony anaovana ny korsa ataony adiny iray latsaka eo. Dia lany lasantsy be zany izay zara fa mahazo vola ny tena marina. Mitaraina araka izany ireo mpampiasa lalana noho ny fahasimbana. Ny fatiantoka vokatry ny fitohanana andaniny, ny fahasimbany fiara ankilany. Hatreto, tsy misy ny tena fanamboarana fa saika tampenana fotsiny ihany. Rehefa mirotsaka nefa ny orana, very ireny lavadavaka mameno ny arabe eto an-drenivohitra ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miteraka vesatra ho an'ireo mpitantana aty aoriana ny gaboraraka nataon'ireo tompon'andraikitra teo aloha. Ohatra amin'izany ao amin'ny komuna ambanivohitra Ampitatafika. Trano maro no miorina amin'ny fefilo tranga izay voararan'ny lalàna. Fanadadiny Iona Saina. 730 no isan'ireo trabona ao amin'ny komuna ambanivohitra Ampitatafika vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ena ho farany teo. Ny 700 trabony ireo no nanorina trano amin'ny toerana tsy manaraka ny voalazan'ny lalàna. Antony, amin'ny fefilo ireo olona no nanorina ny trano fonenan'izy ireo. Raha ny lalàna 7 tsipika 312 momba ny domaine publika no jerena, mazava ny voarakitra anatin'izany. Tsy azo atao ny manotitra na manao asa fanorenana manamorona ny rano. Araka io lalàna io hatrany, tokony hisy servitude de passage 520 metatra miala ny rano, na ony, na farihy, na ihany koa ranomasina. Izany ho natao dia mba ahafahana manamafy ny fiarovana ny ain'ny olona. Eo ihany koa ny andininy 720 momba ny déclassement du domaine public sy ny andininy 20 ao amin'io lalàna io ihany, 10 hatramin'ny 20 metatra ny servitude de passage. Raha nanontaniana ireo trabonina monina amin'ireo trano tsy manara-dalàna ireo, manana ny fahazoan-dalana ara-dalàna izy ireo ary manamafy izany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany. Aty amorony arabe mahitsy fa iny sakany morony iny 11 metra. Dia mbola tsy misy atsasaka le 11 izay misy ny trano. Raha ny tena hono taloha zany dia tokony eo amin'ny 20 metatra io izay tena hono taloha no jerena. Fa amin'izao fotoana zany efa azo le mpanao brika dia simba le tena fefilo dia lasa eo amin'ny 10 metatra miala amin'io no misy ny trano. Ny amin'ny nanaovana azy tamin'ny fokotany aloha ara-dalàna fa mbola tsy vita tany amin'ny commune ilay satria amin'ny fokotany mampakatra azy bakany amin'ny commune. Dia aiza ho aiza dia olona mipetraka aiza ho aiza no trabona? Mipetraka amin'ny sisiny tia Tandrokondro. Tandrokondro sisiny atao hoe Tandrokondro mihitsy izy a. Sisina mamorona nono io. Manana taratasy ara-dalàna vero? Normal daholo ireo ary mandoa etra dolodolo io. Nanomboka tamin'ny taona firy? Nanomboka tamin'ny taona ny tena mipetrahana ankamaroan'ny tanàna teto izao a. Nanomboka tamin'ny taona 2000. Araka izany, ireo mpitantana ny tanàna tany aloha no nanome ny fahazoan-dalana anorina amin'ny fefilo ho an'ny be ny tanàna ankehitriny. Eo am-pitadiavana vahaolana ahafahana manala ireo olona ireo amin'izany toerana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Fantatry ireny fa rehefa tena mijery fotony midiny fotony a dia mampalahelo aloha ilay vahoaka. Fa ireny trano miorina amin'ny fefilo ireny a efa nidimbiasana tamin'ny mpitondra tany aloha. Ty amin'ny komina Ampitatafika misy toerana malalaka amindranan'ireo olona ireo. Amina fokotany anankiray izay tena malalaka. Fa mila vola
miantso ny fitondram-panjakana zany hoe hanao logement sociaux arak'izay zaka amin'zareo dia mba halohan'zareo amatonany maro any dia raha mba misy zany le mesure d'accompagnement zay dia azo atao le manrodana le olona. manoloana izao fandikan-dalàna izao andrasana ny fepetra ho raisin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny izy ve ny fanadihadiana isokatra ahafahana manome sazy tamin'ny fanomezan-dalana ireo olona nanorina tamin'ny fefoloha. Tsy nanaja ny fenitra nanorenana na ny rokady etsy andotam-penaka izay miazo ny akazo manga. Tsy ampy ny fivoahan'ny rano vokany sy mba sahady ny lalany dibo-drano ireo mponina eny amin'ny manodidina. Fanadihadiana ny olona saina hatrany. Avroeny ny fijaliana mahazo ny mpony eny Antoamadinika, Antsalovana sy ny manodidina azy vokatry ny tsy fampiny lakan-drano eny an-toerana. Amin'ny mahafaritra iva iny toerana iny, tojo fahasahiranana hatrany ny vahoaka monina eny rehefa fotoana fiavian'ny orana tahaka izao. Izao indray, vokatry ny fisian'ny lalam-baovao eny andotam-penaka, tsy maharaka ny famoahana ny rano. Amin'ny misy karazany roa manko zany le trabona eo amin'ny fokontany Antoamadinika famy. Misy moa zany manalavitra n'iny toerana iny fa misy ny tena manakaiky an'iny. Izy moa zany namboariny fantrakana ihany le lakan-drano iny fa izy tsy tena matosika zany, tsy matosika an'le rano avy aty anatiny ny lakan-drano natao. Eo koa moa zany reo le mpanambola zany mpamefy an'le eny amin'ny sisin'ny boulevard d'Europe iny fa tena tsetse mandraro tanteraka zany ny lakan-drano. Tamin'ny 2014 zany nadio farany ty toerana ty fa ny ankoatr'izay tsy nisy satria le fikarakarana tsy nitohy fa ny fokontany manao izay vitany. Tena misy fandesany amin'le lalana mihitsy satria le canal aty aminay zany mihidy daholo dia tsisy afaka andehanan'le rano. Tsisy hoe lalan-drano intsony aty fa mihidy dia izao fian'ny rano daholo ny tanàna. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra, ampina ny lakan-drano amin'ny rokady ahafahan'ny rano mikoriana. Hatreto mijanofo fampanantenana ihany zany raha ny fanazavana. Fa le fanadiovana an'ly zany sisa no azonay atao fa le tena manao curage mihitsy zany tena angatanay hoe tena curena mihitsy nefa zay raha tsy asa tana maro na tsy tena mila vola goavana be koa zany zay satria le canal aminay zany manodidina ny tena efatra zany 10 misy zany zao satria misy an'le canal vaovao koa zany le petit canal ireo 10 reny nefa fa mirefa any amin'ny 3,000 metatra ny totalin'ireo rehetrarehetra ireo. Dia tsy vitanay fokontany rehetra zany ny tena hoe curage an'ireo anamanao ary zay zany tena tsy amposika. Fangatahana aloha fa maro ihany ny lasan'izay fa dia mbola tsisy valiny hatramin'izao. Zay zany ny tena marina. Fa maro dia maro ny fangatahana na momba ny lalakely na momba ny lalabe eo an-tanàna io na momba an'ireny foto-javitra asa mihitsy zany izay ilain'ny mponiny. Dia betraka ny taratasy efa nalefa fa tena mbola tsisy mamaly ny hatramin'izao zany. Manampy izay fijaliana mahazo ireo mponina amin'ny tsy fampiny lakan-drano izay ihany koa ny fahatsetsenan'izy ireny. Mitohany ireo lakan-drano vokatry ny fako ary ireo mponina manamorona izany. Mandrora mihitsy lany araka izany ireo mponina manarany fako anatin'ny lakan-drano. Antony maro no mahatonga izany. Ny olana amin'ny tsy fampiny daba fanarinan'ny fako, fa eo ihany koa ny tsy fampiny fanabeazana ny olom-pirenena ka mahatonga azy ireo manarany fako anatin'ny lakan-drano. Na eo azy zany rehetra zany, ny vahoaka madinika hatrany no mibabany tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra. Toa ity lalam-baovao ity izay nandaniana vola aman-tampitrisany, volana vitsivitsy taoriana avy tany, simba ary atahorana ny fahatapahan'ny lalana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Betsaka ny simba taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao tany amin'ny faritra Tomony tao amin'ny distrikan'ny Bealanana. Lava ny voly sy ny trano rano ny fanazavan'ny solomava-mahoaka lany tany an-toerana. Fanadihadiana Boaza Razanatsoa. Faritra maro manerana nosy no nahitana voka-dratsy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao. Isan'izany ohatra ny distrikan'ny Bealanana any amin'ny faritra Sofia. Rivotra mahery sy orana mikija no nisy tany an-toerana any ka maro ireo takaitra napetraka io rivodoza io. Raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny antoko malagasy Miaramainga, Volaingo Marie Thérèse, Simbany Voly, trano maro ihany koa no rava tany an-toerana. Vahoaka ny Bealanana indrindrandrindra ny eto an-tampon-tanàna sy ny manodidiny ho an'izay rava-trano na nidiran'ny rano agnatin'ny trano, ny fitondram-panjakana eto an-toerana dia nanomana trano tokon'ologno andraisana antsika vonjimeky amin'izao fahatongavan'ny ranobe zao. Dia mbola mafisinay zany fagnontanana antsika izay amin'ny toerana iva tsy isorogno agny fa hiakatra amin'ny toerana voavo, indrindrindra miantso ny mpiaramonina eto Bealanana hifagnametana sy hifagnampy amin'ny havantsika jiaby izay traboina nidiran'ny rano.
ary indrindrandrindra miantso ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC agname fagnampiagna faran'izay malaky fa betsaka ny fahasimbagna indrindrandrindra ny voly ary ny tragno fonenagna atao amin'ny districtny Bealagna. Amin'ny ankapobeny taorian'ny fandalovany Rivotoza, tambolo maro ny simba, lalana tapaka, tran'olon-tsotra ndrava, tranom-panjakana simba. Maro ireo traboina miandry fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ity farany izay tsy niomana ho amin'izany fa miandry fanampiana ihany koa avy any ivelany. Ny BNGRC tsy manana teti-bola hiatrehana Rivotoza tahaka izao. Tsy tokony fanampiana taitaitra no ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisany ireo traboina maro teto an-drenivohitra. Raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity, vahaolana maharitra no tokony apetraka amin'ny zany fanampanazavana. Antso avy ihany koa zany ataonay ny tompon'andraikitra satria misy zavatra mahagaga ihany no miseho satria misy ny avy ao amin'ny tony ministera amin'ny fampianarana izay nanazava fa hoe miverina mianatra amin'ny mpianatra nanomboka andrano indrindra ho adeto Analamanga zany nefa ny rahantsika malala fa reny tompom-pianarana reny ny EPP izay andraisana nyreny traboina reny amin'izao fotoana izao olona traboina reny ary tsapantsika ihany koa fa rehefa lasa ohatran'ireny siklona tsy tonga dia hoe tsy misy ny rano fa miakatra dia miakatra ny rano ao anatin'ny andro vitsivitsy ary izay zavatra izay tsy afaka tonga dia hiverina any amin'ny toeram-ponenana ireny olona reny raha tsy misy ny fiainan'ilay rano nefa izay zavatra izay mahagaga hoe tsy fantatry ny ao anivon'ny ministera ve izay zavatra izay tsy eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia trangana havariana no seho tao amin'ny Kazoabo Atsimbo. Ny talata lasa teo no nisehon'ny fakana ankirin'ny olona aloha nataona dahalo miisa 7 miaraka amin'ny basy miisa 20 mitaky ny amerenana ny basy izay azon'ny fokon'olona ao amin'ny fokotany io ireo dahalo rehefa nilaza moa ireo olona voatazana fa tsy ao amin'ny fokotany io intsony ilay basy izay tadiavin'ireo dahalo fa na efa lasa ny zandary dia navotsitra ireo dahalo izy roa lahy Sadary Malo ao amin'ny brigadiny Ankazoabo Sud miaraka amin'ny fokon'olona no manao fikarohana ireo dahalo amin'izao fotoana izao. Dia ireto indray misy dokavarotra kely alohan'ny ararahantsika ny vaovao ara-kolotsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra aingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera
ora misia mba haingakaingana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Airwick vous invite à découvrir le meilleur de ses ambiances pour un intérieur agréable et frais. Airwick, un parfum pour chacune de vos envies. Nouveau dans vos rayons, Aquamist d'Airwick. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu me mets cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Isanandro. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika napetraka androany ny vaty fehizoro ho fanamboarana ny centre de santé d'urgence pédiatrique ao amin'ny CHU Joseph Rasieta Bevelantanana. Fiara-miasa tamin'ny Toyota Rasieta sy ireo mpiara-monimpimantoka maro-monona nantatotsoana izany. Fanadane ny Mikael Ramarona. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Notanterahana androany ny fametrahana ny vaty fehizoro amin'ny fanorenana ny trano anampiana ny fitsaboana etsy amin'ny CHU Joseph Rasieta Bevelantanana. Raha ny fanazavany tompona andraikitra eo anivon'ny hôpitaly dia fanampiana goavana no entiny izany toeram-pitsaboana vaovao izany. Raisiny daholo ny zazakely tonga tsy salama zany. Eo no sy vanina, sasany alefa mody mahazo fitsaboana sazazy, sasany ampidirina hôpitaly dia misy unité de réanimation, salle de réanimation kely ao. Dia misy zaza zany le zaza marary mafy misy salle kely izay anaovana famelomana ho an'ny zaza tsy salama marary mafy ao amin'ilay ity trano vao atsangana ity. Amin'ny faran'ny volana Jiona na amin'ny voalohan'ny volana Jolay kosa no fantatra ny avy tany asa raha ny fanazavana trany. Vola manodidina ny 300 tapitrisa ariary no natokana amin'ny fanamboarana raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny Toyota Rasieta. Be dia be izany ny reny sahirana rehefa misy izay zavatra mianjady amin'ny zanany. Ny rehefa misy urgence zany dia sarotra amin'ny vehivavy eto Antananarivo, mipony eto Antananarivo mahita centre afaka mandray ny zanany. Dia misy fanomezan-tanana koa amin'ny avana eto toerana zany ambony maison JB Construction, la limousine de la construction à Limoges. Iarana amin'ny Toyota Rasieta, pompier d'urgence international, dia mbola misy ny Cofarma, izay na eno an'ity projet ity dia hoe vonona ny anampy koa amin'ny fitondrana ny fanafody amin'ny fitsaboana ny zaza zany. Safikely ny docteur Rasieta ny tenanay tompoko. Ary ampanetretena ny tenenanay an'izany, mbola lavitra natongavana ny zava-bitany. Fa olona mijery akaiky ny tsy manana izy dia izay ngamba ny lalana lehanay izay taranany. Isaraka izany ny hafainganan'ny asa amin'ny fitsaboana ny zaza amin'ny alalan'ny ity trano vaovao ity raha ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ka amin'ity trano vaovao ity dia hoaingana faran'izay satria ho daholo ny fitaovana sy ny zavatra rehetra amin'ny fandraisana tanana ireo zaza marary zany. Io tafiditra amin'ny renforcement du système de santé amin'ny ministère de santé sady tafiditra amin'ilay priorité misy amin'ilay réduction de mortalité infantile izay mbola ambony dia ambony misy ny tany eto amintsika. Izay ministère de santé dia
manentana ny olona foana izay afaka manampy azy ohatran'izao ny tsara sitrapo zany raha hita amin'ilay hoe partenaire public privé. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny fitsaboana ny zanany no tena antony iray nampirisika ny tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana ny trano. Mbola maro ny hiezaka saingy fanampiana ny mpiarabelona kosa no zava-dehibe raha ny fanazavana. Taly na randrana samy manana mampiavaka azy ny faritra samihafa iray ihany anefa ny dikan'ny fitaliana eto Madagasikara ny mahavehivavy ny vehivavy. Fanadadiana Michela Ranaljon. Ho an'ny mponina avy any atsimo maro karazana ny fomba fitaliana na ny firandranana, ohatra amin'izany ny taly kokonja, taly amin'ny lalana sy ireo maro hafa. Mizara roa mazava tsara nefa izay fomba fitaliana izay. Arakaraka le olo taliana, atao modèle karaha zao afaka magnano zay mpitaly. Fa tsisy anarana izy io hoe Misy defsisy, misy kongoja, misy tsorondrongo, misy taly amin'ny lalana, misy sisodao. Agnarany aby jiaby. Misy izy boky taly amin'ny lalana. Misy taly misona, misy taly ankaravona. Ohatra ty zao zay taly ankafaliana. Ohatra zay ty taly ankafaliana atao madiniky. Fa izy koa taly ny fahoriana izy atao maventiventy. Igny matonga hoe fa misona le olo taliana. Ho an'ny sakalava kosa indray taly kotra, taly nentim-paharazana sakalava, tahaka ny any amin'ny faritra hafa ihany koa, misy ny taly fifaliana sy ny taly fahoriana ho azy ireo. Fanaovana azy, fanaovana dia taliana. Raha voataly izy dia fatorana dia ahodikodina. Ohatran'izay ilay izy. Mety na andavanandro fa tsy ampiasaina amin'ny fahoriana zany ilay izy. Mety amin'ny hoe fifaliana, fanompoa, ohatran'izao, ohatran'izay. Fa misy fahoriana dia misona ohatran'ny fisonana foana ka tambatra ilay volo. Zay. Misy ihany koa ny taly sakalava avy any amin'ny faritra Menabe indrindra fa ny ao amin'ny faritra Belotsirbiana, antsoina hoe taly jomira. Izy io misy isany, ary izy io mizara telo ny fomba fanaovandreo azy. Ty izy ihany any besiny maro, 10 isany. Dia ny ao amin'ny ampanito, amin'ny ampanjakanay zany 7. Dia misy koa 8. Zay ny fizarany telo. Fotoana fanaovana azy zany ohatran'ny hoe misy fety ohatran'izao, dia hoe misy fandraisana vahiny. Rehefa fety zany fa ny andavanandro matoa manao anazy manapakanaka, manafatsy. Zay ny fomba manao azy. Ho an'ny bara kosa indray ny taly tsangana fahandeha, entina indrindra rehefa fotoam-pifaliana, miankina betsaka amin'ny taonan'ny vehivavy anefa izany. Ny randrana ataoko ty zao dia taly tsangana fahandeha. Zay ny karaza taly aminay, misy karaza taly maromaro manko manibara zany da ty tsangana fahandeha hoy. Mbola tovovavy reny zany manao anazy hoe ndao isanga fahandeha sika to e. Mizara maromaro kosa ny fomba firandranana any amin'iny faritra atsimo atsinana ny farafanganiny. Dia randrana zany rehefa fifaliana any aminay any zany dia ohatran'izao zany pôzinay. Afaliana zany zao. Dia rehefa misy fahoriana zany esorina le satroka. Dia raha ohatra ka zany misy roa karazana zany le randrana. Raha ohatra ka hoe zanaka ny maty, dia atao vangona eto zany le randrana. Dia randranana atao 3, ray 2, 3. Dia raha vaty zany ny maty, dia ray ihany ety ampovoany ety. Dia raha ray aman-dreny zany ny maty, dia atambatra ihany zany le randrana dia atao aty aoriana. Ohatran'izay zany le fomban'le randrana. Samy manana ny randrana ny faritra tsirairay, samy manana ny anarany ihany koa. Ny tambaran'izy ireo, tsy vehivavy ny vehivavy iray raha toa ka tsy mitaly. Vaovao ara-panatanjahantena dia fifanana fototsal eo amin'ny sampanambosana amin'ny sakafo amin'ireo orinasa tsy miankina maro indray no ifanotsanana amin'ny 12 ny volana martsa izao ao amin'ny Urban Futsal Andraharo. Fanamidiny Mikael Ramalona. Miisa 12 ny ekipa ifaninana amin'ny lalao futsal karakarain'ny Urban Futsal Andraharo. Mizara vondrona 4 ny mpifanandrana. Loha hevitra no entina ny Le Métier de la Restauration, izany hoe ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa tsy miankina misahana ny sakafo no ifanandrana amin'ity andiany faharoa ity. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Urban Futsal, anomboka amin'ny 7 maraina ny lalao amin'ny alahady 12 ny volana martsa izao. Faly manolotra ny tournoi lié au métier de la restauration izahay amin'ny lahady 12 mars. Manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 ariva.
Misy 12 équipes zany no mandray anjara amin'ilay izy a, misy école de la restauration anankiray a, misy restaurant dia misy bar zany hoe misy restaurant de luxe, misy hôtel, samy hafa be ilay izy. Deuxième édition zany ilay izy a, première édition tournoi lié au métier du numérique dia deuxième édition anay zao io a. Et donc voilà, ni sponsor officiel anay isorana be da be Soredim, sponsor exclusif et officiel amin'io tournoi io. Kianja roa no ampiasaina ao amin'ny Urban Futsal anatanterahana ny hetsika. Azo loka avokoa ny voalohany sy ny faharoa amin'ny fifaninanana sy ireo ekipa mendrika amin'izany. Na futsal ary ny lalao dia misy ihany ny lalana mifehy izany raha ny fanazavana trany. Resaka règlement dia ny aty amin'ny futsal zany ny terrain anay zany ils font 30 mètres dia tsy asianay contact mihitsy ny futsal, jeu à 5 sur le terrain, 4 en joueur de champ dia rain goal. Dia ny tsisy contact, tsisy jeu à terre dia tsy mivoaka mihitsy ny baolina dia voilà zay ny règlement tsotsotra le izy fa efficace zany antsika ahafahan'ny joueur mampiseho technique sy ny fair play rehetra. Dia ny terrain anankiroa manana terrain anankiefatra zay dia 2 grands terrains et 2 petits terrains. Les grands terrains anankiroa zany ilalaovana an'le izy dia le terrain kely anaovana an'le joueur échauffement. Tsy misy ny vidim-pitirana amin'izany fa afaka mijery avokoa ny rehetra. Ho tohizana hatrany ny hetsika tournoi toy izao raha ny fanazavana. Ho an'ity taona ity ohatra miisa 10 ny tournoi izay ho tanterahana ary loha-hevitra samihafa isaky ny hetsika no atao. Hifaninana amin'ny tournoi farany kosa ny mpandresy rehetra mandritra ity taona ity. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia malagasy Roland ny solotenantsika hiatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany amin'ny taranja box arabe izay atao any Jordanie ny aliny asabotsy izao omaly no nanainga atandrazana ireo délégation fanendiny Daniela Ratondrarson. 4-4 roa lahy no isolotenantsika malagasy hiady ny anaram-boninahitra maneran-tany eo amin'ny taranja box arabe karakarainy ny filohan'ny ny box arabe matianina iraisam-pirenena izay atao atsy Jordanie ny sabotsy izao. Ramamondsoa Severin eo amin'ny latsaky ny 13 kilao efa nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany sady tompon'ny fekibo Iskapro natao tany Rosia ny taona 2014 no isolotenantsika voalohany amin'izany. Efa matetika izy no nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-daka ny Madagasikara nanomboka ny taona 2014. Ilay teratany Jordanianina oday no ifanandrina amin'izany. Iary ny voninahitra pirenena any Oman Jordanie ihany koa i Johan Bossejour eo amin'ny sokajin-danja latsaky ny 17 kilao. Efa maro ireo anaram-boninahitra efa norombainy raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny nandrombainy ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany ho an'ity taranja boxa arabo ity ny taona 2013. Efa tompon-daka ny Frantsa teo amin'ny taranja Muay Thai elita ihany koa izy ny taona 2012. Tsy ahivana fa natokana ho an'ireo matianina ihany izany fifaninanana hatrehany izy mirahalahy ireto izany. Io arivo no nanainga ny fiaramanidina manokana nitondra ny Knapp Sport hiatrika ny dingany fa 12 ho amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika taranja baolina kitra izay atao any Cameroun. Fanadina vetra. Nanainga iazo any Cameroun any amin'ny tanàna Garoua toerana anatanterahana ny lalao mandroso ny dingany ampahenina 12 ho an'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika taranja baolina kitra ny ekipa ny Knapp Sport. Ekipa solitena ny Madagasikara amin'izany fifaninanana izany. Vonona tanteraka ny Knapp Sport izay miandrandra fandresena amin'izao lalao mandroso izao mba ahafahana miakatra any amin'ny dingana manaraka. Mpilalao 12 mirahalahy no mandrafitra ny ekipa ny Knapp Sport hiatrika izany fifaninanana izany raha ny fantatra miampy ireo tompon'andraikitra samihafa. Ny alahady ho avy izao kosa no anatanterahina ny lalao iaonany amin'ny ekipa ny Coton Sport solitena ny Cameroun. Ho tanterahina eto amintsika ny lalao miverina herinandro aorian'izao lalao mandroso izao. Antenaina kosa fa hitondra vokatra tsara ireto tompon-dakantsika ireto amin'izao lalao mandroso izao. Tontolon'ny kitra izay hatrany fa any Eropa kosa indray dia tapitra avokoa ireo fionana teo amin'ny ampavalon-dalana mandroso amin'ny Ligue Europa. Ary misongadina amin'izany nandritry ny ireo fionana ireo no nandavon'ny Olympique Lyonnais ny AS Roma. Fanadina. Fandresena ho an'ny Olympique Lyonnais izay nandavy ny AS Roma tamin'ny isa 4-2
teo amin'ny lalao mandroso ny ampavalon-dalana amin'ny fifaninanana Ligue Europa. Tsara fanombohana ny Lyonnais izay efa nitarika tamin'ny isa 2 teo amin'ny fizaram-taona voalohany ary mbola nanampy ny isa 2 teo amin'ny fizaram-taona faharoa. Raha toa kosa ka baolina iray no hitany AS Roma teo amin'izany ampahampotoana faharoa izany. Nanatombo tamin'ny isa 2 ny Frantsay teo amin'ny lalao miverina saingy everina kosa fa mbola anana vitana iakarana any amin'ny dingany ampaefadalana i Roma izay efa nanao fanambiny tsy maintsy ho tafita eo amin'ny ampavalon-dalana. Ireo vokatra hafa indray kosa Celta Vigo nandresy tamin'ny isa 2-0 ny Krasnodar. Samy nisaraka Atsahala 2-0 kosa ny fionana teo amin'ny Schalke 04 sy ny Mönchengladbach, Olympiakos sy ny Beskita ary ny Ruchova sy ny Manchester United. Lavy ny Racing Genk tamin'ny isa 5-0 kosa ny Pontoise. Amin'ny alakamisy ho avy izao no anaovana ny dingany ampavalon-dalana miverina eo amin'ity fifaninanana Ligue Europa ity. Anomboka androany ary tohiram-pitso ny andro fahaefatra amin'ny fifaninanana Six Nations. Hisatatra izany anio ny fionana eo amin'ny Pays de Galles sy Irlande. Fanadadina. Angotraka ny fionana eo amin'ny Pays de Galles sy ny Irlande anio alina. Pays de Galles izay eo amin'ny laharana fahaefatra amin'izao fotoana izao manana isa 5, raha toa kosa ka eo amin'ny laharana faharoa manaraka ny Angleterre no misy ny Irlande manana isa 10. Hatreto mbola fandresena iray manoloana ny Italia teo amin'ny fionana voalohany tao anatin'ireo lalao telo nataony no azo ny Pays de Galles. Faharesena iray nanoloana ny Écosse teo amin'ny andro voalohany ho an'ny Irlande ary fandresena roa nanoloana ny Italia sy France. Itoram-pitso izany andro fahaefatra ny fifaninanana izany ka Italia andray ny France. Italia izay mibaby faharesena hatrany teo amin'ireo fionana rehetra izay notanterahiny ary mbola tsy manana isa ihany koa amin'izao fotoana izao. Raha toa kosa ka 5 ny isa ho an'ny Frantsay. Angleterre no mitarika izay ampiatrano ny Écossais laharana fahatelo, mbola isa 4 hatreto no manderanirana azy ireo tao anatin'izay fionana telo efa vita izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Irak mandroso miandalana ny tafika irakanina makany amin'ny tanànan'ny Mosul amin'izao fotoana izao na dia efa miaramila miisa efajato fanampiny indray ny firenena Amerikanina. Fanadadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Any Irak efa miroso miandalana makany amin'ny tanàna lehibe ao Mosul izay teo ampelantanan'ny fanjakana islamika ny tafika irakianina ankehitriny. Tsy lavitra intsony ny tafika irakianina raha efa manakaiky ny moské Al-Nouri izay anisan'ny toerana lehibe manamarika ny Mosul. Ny fanitsatrany ny fitiferana sy fifandonana teo amin'ny rotota. Manana tombony eo amin'ny fifehezana ny toerana stratéjika napetrany hatr'izay ny fanjakana islamika. Efa manatina ny tanjony ny tafika irakianina izay miatrika efa mambolana maro ny fakanan'ny Mosul izay eo ampelantanan'ny fanjakana islamika. Any Syria tanjona iombonana anafoanana ny fanjakana islamika hatrany nandefa vatandehilahy miisa efajato ny firenena Amerikanina. Nanamafy ny fanafiana entina hiatrana izany ny firenena Amerikanina raha voalaza ny mpitondra tenin'ny tafika. Amin'ny 20 martsa ho avy izao ny fionan'ireo firenena miisa 700 tanjon'izy ireo anatin'izany ny fanafoanana tanteraka ny fanjakana islamika. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity. Fatiantoka miopapana no ateraky ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa ho an'ireo fiara mpitatitra. Tsy afaka amin'ny lalana ihany koa ireo camion amin'izao fotoana izao. Teraka vesatra ho an'ireo mpitantana aty aorianany gaboraraka nataon'ireo tompon'andraikitra Tialoha ohatra amin'izany eo amin'ny commune ambanivohitra Ampitatafika. Trano maro no miorina amin'ny fefiloha izay tsy ara-dalàna ary farany moa dia betsaka ny simba taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Enao tany amin'ny faritra teo amin'ny tao amin'ny distrikan'ny Bealanana. Ravan'ny voly sy ny trano raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka lany tany an-toerana. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany tena koa mamay fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava mihaona daholo tompoko.
narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour jus antsika jiaby e. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.